Amkafalina indray tompo-klasy tompoko vavy ny tsidihana ny tokantranonao amin'ity alahady riva ity ianao zay manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny fahitalavitra matv atao anatin'ny fandarana mahery indray isika fandarana zay amin'tinananao reo vaovao misongadina eo amin'ny sehitry ny fanatanjahantena tamin'ity herinandro ity indrindra fa tamin'ity farany herinandro ity maromaro reo vaovao atolotranao amin'ity alahady riva ity manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany azaikinao kotomanana no eto amin'ny fanolorana hoentsika manomboka ny fandarana ary dia eo amin'ny setry ny baolina kitra niditra tamin'ny andro voalohany androany ny fifaninanana ho antsokajy division voalohany nasionaly amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Madagasikara taranja baolina kitra na ny TSB Ligue des Champions azo lazaina ho tsara fanomboana ny ekipan'ny Fosa Junior Elite avy any Boeny sy ny ekipan'ny Zanakala FC avy any Mahatsiatrambony satria samy nandresy tamin'ny isa roa ohatra. Nisaraka atsala samy tsy nisy ny tokony ekipan'ny SAD Manalamanga sy ny Knapsa Sporitas tetsy amikanja Mamasina itolakandro io nandritra ny andro voalohany fifaninanana sokajy division voalohany nasionaly amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Madagasikara taranja baolina kitra na ny TSB Ligue des Champions. Ity lalao ity zay nisan'ny be mpiandry indrindra tamin'ireo lalao efatra natao satria ny tompon-dakany Renivohitra sy ny tompony Anarabonahitra no nifandona. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia nanindry ny ekipan'ny Knapsa Sport. Hita ny tambesatra kosa ny arerahana ho azy ireo teo amin'ny fizaram-potoana faharoa ny ekipan'ny SAD indray ny nanindry. Maromaro ihany ny baolina tokony ho tafiditry ny rotota tamin'ity fihaonana ity. 0-0 zao Courage. Torak zany anko tany Tsororo mandidy dia ansaraka sahala ohatranohatra ny ekipan'ny Ajesaya Bonglava sy ny SG Madan. Tany Mahajanga indray dia tsara fanomboana ny ekipan'ny Fosa Junior Elite Boeny rehefa nandafy ny ekipan'ny 3FB Tuliara Atsimo andrefana tamin'ny isa roa ohatra. Tahaka izany anko dia nandresy ny ekipan'ny FCA Ilakaka tamin'ny elanelan'isa io ny ekipan'ny Zanakala FC Mahatsiatrambony tany Fianaratsoa. Mariana fa samy tany amin'ny 10 minitra farany lalao avokoa ny nampidiran'ny Fosa Junior sy ny Zanakala FC ireo baolina roa ny batan'ny fandresena ireo. Efa manana tombony amin'ireo mpifaninana aminy araka izany ny tompon-dakany Boeny sy Mahatsiatrambony mialohan'ny hatrehana ny andro faharoa ataon'ny 14 aprilo avy izao.